Niona tamin'ny vahoaka n'Antananarivo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny filohan'ny tetezamita teo aloha ary indrindra Rajoelina hitondra ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana aingana ary ny vahoaka malagasy no fanamby apetrany. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisany vahoaka malagasy sy ireo olom-boafidy azy tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ity. Tonga marobe, tonga ny fotoana tsy maintsy hijoroana, tonga ny fotoana hanavotana ny Madagasikara. Miaratsika hatramin'ny farany, ary tsy maintsy havotatsika ny Madagasikara. Magnamafimamy! Hiatrika ny maraina vaovao ny firenetsika ka ny faniriko dia io masoandro io no hitondra masoandro isaka ny tokantrano ny masoandro ho an'ny vahoaka malagasy tsy vady ny fianakaviako vady aman-janako izany sy ny fireneny raha misy maniratsira sy manenjika ireo dia mijoro aho tsy misy olona afaka atao maniratsira na ihany koa manenjika an'ireo zavatra masafibidy roa ireo. Arahinao manontolo eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV anio alina amin'ny valoro ny andinindininy tamin'ny fiaonana sy ny fanambarana nataony ity filohan'ny tetezamita teo aloha ity.